Iarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara tamin'ny azanam-bolana misy anireto araona hitantsika ato amin'ny tapany atsimo atsinan'ny Madagascar izay anisany nitondra orana tany amin'ny faritra iny noho ny tosika ny avaratra aza mono na tonga izay malefaka kosa ny varatra aza atao anatin'ny 2 andro avy fa manomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray dia tombanana mahazo vahana izay varatra aza izay miverina araka izany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo ny maripana ihany koa dia tombanana misy fidinana indrindra ho an'ny ilany atsinanany nosy amin'izay fiandohan'ny herinandro izay. Toy izao ny toetrany androntsika ary ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny avoantany mandraona hatrany ny andro ho an'ny tapany atsimo atsinan'ny Madagascar sy ny any amin'ny tendrony avaratra atsinanany nosy izay mety ho arahina orana malefaka indraindray ny ambiny kosa dia ny masoandro no hibatoerana kokoa. Ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mandraona ny andro ho an'ny faritra Analanjoro sy ny faritra atsinana izay mety ho arahina orana malefaka indraindray ny ambiny kosa dia ny masoandro hatrany aloha no hibatoerana. Ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay 4 degré Celsius ka hatramin'ny 6 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoantany raha toka miakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius izany raha ho an'ny avoantany hatrany indrindra ny maripana ambony izay. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa indray dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana 7 ka hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripana. Ny alahady misy hatrany ny zavona vao maraina amina faritra sasany indrindra ho ny avoantany sy ny atitany avaratry ny Madagascar. Mandraona kosa ny any ho an'ny faritra Savasy Ambatsoa Analanjorofo izay mety ho arahina orana tandrivondraona indraindray. Ny ambiny kosa moa dia ny masoandro hatrany no hibatoerana mandritry ny tontolon'ny andro. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius ho an'ny avoantany izany hoe efa manomboka misy fidinana tsikelikely ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny alahady izay 16 ka hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ary 17 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ho an'ny morontsiraka na ny tapany andrefan'ny Madagascar. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy andrasana ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Savay izany ka hatrany amin'ny faritra nosy mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoantany izay mety ho arahina herika indraindray ny any amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no hibatoerana amin'ny tapakandro maraina izany fa ny atoandro kosa dia mety misava ihany izay andro somary malomaloka izay. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay midina hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoantany hitantsika ho an'ny faritry Nalamanga izany ary 13 degré Celsius kosa Vakinankaratra sy ny any amin'ny faritry Matsiatra ambony. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia somary ahitana fidinana izay maripana izay 19 ka hatramin'ny 12 degré Celsius eo raha toka mbola mijanona 17 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa saika nahitana fiakarana amin'ny ankapobeny ny maripana amina faritra maro satria dia manodidina 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius izany mety miakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius moa ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagascar. Amaranantsika ny fandaharana ny tany falitoan-drivotra nisy teto Antananarivo renivohitra ahitana fiakarana izay tany falitoan-drivotra izay raha ny teto Antananarivo renivohitra nandritry ny herinandro avy 3 eny hatramina 5 eny oharina amin'ny fetra nasionaly ny rehefirehetra voaray ary mandrafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany amin'ny ankapobeny izay tany falitoan-drivotra izay raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana no resana ka mety akarary n'ireo olona marefo amin'ny falitoan-drivotra izany. Dia izay indray ny météo tamin'ity an'io ty rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko.